Sanatrovy. Tena mafy ty fiainany ty e. Niarapaka an'io tedavina an'io. Tsakaran'olona sy sasalamba no mba any fivelomana. Raha mbola teo mantsy ianao ry vadiko, mino aho fa tsy ho toy izao ny fiainana sy andry kely. Inona indray re no arapaka e? Totra ny tsy ho vitako izany hitsindroka fako izany hamanako an'ity zanako ity ka aleo ranao mipopy dia izay indray angamba aloha no entina matory izao alina izao. Mino fa mbola hiratra amin'ny masoandrom-piainantsika sy ianao ry andry kely ary isika sy ianao ny toy izao dia mbola teo Andriamanitra nanohana sy momba antsika hatrany. Jesosy, taio ny fiainanay, taio izao alina mangina tiavinay mianaka izao, arovy amin'ny loza maro samihafa izahay, ary aoka ianao no hanome sakafo ho anay raha sanatrika tsy mahita izahay. Mafy fa tsy maintsy mahery, tsy ho kivy aho fa mbola hiandrandra izany fanantenana ao aminao izany. Ineny misy olona aleo rangahy angatahana aloha sao dia mba hanome ihany mba mangataka re tompoko fa tsy manako hanina izay mianaka e. Mangataka re tompoko, mangataka fa mahantra e. Fa ahoana nareo mianaka izay? Tsy manako hanina tompoko, nona mafy ty zanako ty fa za mba afaka miaritra ihany e. Andray tokoa zato izy e. Fa ngah dia narindrainy izany zanakao izany? Mba miangatra amin'ny fiainana. Efa nandao anay izy tompoko, ndao sy ny fahafatesana herintaona lasa izay. Andray marina, tena mialatsindra namovota mandry. Fa na izany aza dia tsy nahita asa mihitsy ve ianao? Sasalamba sy tsakaran'olona mbo any fivelomana tompoko dia tsy mahasehaka ny sakafo hoanay mianaka akory. Raha tsy izany ve ho hitanao ety amin'ny sisiny ety mba mialokaloka mitady atoriana fa tsy malofa trano e. Andray marina, ary fa ngah dia tena tsy misy fianakaviana mihitsy koa ianao madama? Ny ory tsy havany manana e. Tsy izany moa ilay fomba fiteny. Eny e, azoko ny tianao tenenina nefa ngah ianao tsy atsony izany ray aman-drenao koa? Mbola kely aty efa kambotsy ary niady irery tamin'ny fiainana. Nanambady indray avy eo dia maty ihany koa ny vadiko. Tena hitako hoe mampalahelo tokoa izany tantaram-piainanao izany madama. Fa zaho ary tia omeko anareo ty voly ty ahafahanareo
misakafo alohan'ny ho alina. Dia misaotra betsaka tompoko fa fitahian'Andriamanitra ianao. Zaho eto efa very saina, very hevitra hoe rano mangatsiaka indray ve izany no dia ho tatazana ery amin'ny paopy mba homena ny zaza ito. Fa raha tsy mahadiso iza moa ny anaran'ity zanako ity? Iandro tompoko ny fiantso azy. Ay, tena hitako hoe marifo dia marifo anie zato izy e. Tsy ampy sakafo e. Namenana azy indraindray dia sara raha misy ao amin'ny ati-kibo. Eny andeha aloha za fa ny afatra aminao dia karakaro ilay zanaka e. Tena mahonena mahita azy. Misaotra betsaka Ramsey. Misaotra tamin'ny fanampianao e. Andriamanitra ny ombanao. Eny ary dia mahireza mivavaka hatrany. Misaotra tompoko. Ireny angamba ilay atao hoe samaritana tsara fanahy. Sa irak'Andriamanitra hamonjy aho. Izany tokoa ilay hoe apetrao amiko ny fanahinao rehetra hozy ny tompo. Izaho nahazo fahalim-bavaka avy hatrany. Ary aleo aloha andeha hitady sakafo vetivety ho anay mianaka. Tsy tsiana ihany ity 5:00 nomeny ity fa misitra ny ahy mba maharitra hatramin'ny rapitso. Rapitso indray mitady ny hohanina amin'ny rafaka pitso. Mafy izany fiainana. Iza nefa no hitarainana. Sofa teo ianao Jesoa. Ary nakaiza ary ny toerana misy an'izy mianaka ny to tsy tsikaritra eto intsony? Sa efa nety ve ny fiainan'izy ireny? Sa ve dia sanatria nisy nandroaka ilay mahantra 4 mity ety? Nefa na izany naty izany aza izy mianaka tsy dia hoe endrika olona hita ivelony hoe tsy manan-katao e, na hoe mahantra. Dia lasa iza re izy mianaka e? Eny tena tsapa tokoa hoe te hanampy azy ireo anefa ny tsy hitako azy izay misy azy. Ay retsy ny findra toerany indrindra zareo. Salama ve nareo mianaka? Ramsey, manahoana Ramsey? Salama izay fa misaotra tompoko. Nitaditady nareo mianaka tery kay nareo findra toerana tety? Somary maizimaizina kely ilay toerana iny dia eto mba tena mazava e. Eny marina tokoa izany. Fa Ramsey ho atao tratra hariva ety foana e. Za matsy fa naloviko rehefa andeha asa sy andeha ho ty lalany dia misy taona ianao ihany ny asa e. Mba maharitraritra dia taraikiraiky avy mody. Na izany azy tompoko, nitandrema ihany fa ny alina anie tsy mba namana e. Eny izany tokoa ve moa takona fenina fa efa hita ihany izao tsy fandrem-pahalemana ankehitriny izao. Ny tompo ireny miaro ary raha ny tena marina ary nareo mianaka ny tena mampalahelo ahy. Nareo mianaka to ety amin'ity toerana azo lazaina hoe tsy azo antoka ity akory no hipetrahanareo. Maika moa fa hoe alina ny andro dia ahoana loatra ry nataonareo ity e? Efa mahazatra ireo io Ramsey. Arak'ilay teninao teo hoe mitompo momba anao dia mino izay fa momba anay mianaka ihany koa ny tompo e. Eny marina ry tsy lavoko aloha ny teninao fa na izany azy e.
Zaho ary tia misy sosikevitra atolotra anao. Eny Ramose? Raha mety aminao dia andao nareo entiko mody miaraka amiko any an-trano. Tsy izany mantsy fa ny trano malalaka dia malalaka, dia misy efitra mipetrapotsiny aho dia aleoko mena hipetrahanareo mianaka tsy izay maimbola ao fotsiny. Izany ve Ramose? Izay ny Ramose tsy manana vola aloha atao hofa-trano amin'izany. Ay, hofa-trano izany esorina anatin'ny sainao izany. Raha nitady mpanofa-trano dia tsy nareo mihitsy no teneniko atao an'izany, fa naleoko nitady olon-kafa. Ho fanasoavako ny mpiarabelona amiko ary malagasy mitovy amiko ihany nareo mianaka Andray, tena mbola tsy lahin'olo mendrika sy olom-banona kay ny firenena misy atsika. Misaotra betsaka Ramose. Fanahy izany aza aleo mba manasa ny akanjonao sy mampirina ny tranonao sy matsaka rano sy ny sisa izay mba hosolon'ny fanomezanao trano anay. Izay anie raha hanofa-trano tsy maintsy andoha vola sa ny akanjon'ny Ramose tsy ampanasana olona hatramin'izay? Niahatra izay efa misy fitaovana voatokana ho amin'ny fanasana lamba aho Izany ve Ramose? Andray, dia ahoana ny fanasanao an'izany? Tsy mila kosehana izany? Ay, ahodina ny milina dia arotsaka ny vovon-tsavony ary mandeha ny rano dia miandry fotoana vitsy ianao vita ny lamba. Mahagaga izany fiainanao izany Ramose. Tena paradisa kely angamba izany tranonao izany Mangina mangingina dia hafa ihany izany misy mpiara-monina miaraka amiko izany Fa raha tsy madiso Ramose izany mbola tsy manambady. Azo lazainy mbola tsy manana aloha raha ny amin'izao fotoana. Dia ahita ny soa ianao Ramose. Ahita vady adanana nahazo fanaova-tsoa ataonao aminay mianak'izao aza ve ny tompo no ameny ny fiadanana ao aminao Mankasitraka indrindra ny amin'ny firarian-tsoa dia ngamba ny tsy aloha ve roso amin'izay ny diantsika ny andro koa ty efa mialina dia eto ary nentanareo Ay, izao alina izao tonga dia mandeha makany aminao izany izay. Tsy efa izay teneniko anao izay ve moa andaotsika ody any an-trano. Tahin'Andriamanitra ny ianao Ramose. Tena ho tahiny manokana. Misy ny olona tsara fa nahatoanao takizao ka. Samaritana tsara fa Ory izy mianaka? Izay Ramose? Ndeha hiasa amin'izay aho Ay, iza moa izany ny atao anaran'ny Ramose ty Ny tena anarako aloha Daniel Ay, Monsieur Daniel izany. Fa raha mety aminao dia ataovy hoe Dani dia efa mety. Olona mendrika sy mihaja zao ve ianao dia ho vasoana tahaka izany ny anaranao aleo fa ataoko Monsieur Daniel ihany Inona? Kare marina. Fanajana sy voninahitra omeko anao ne izany Ramose Izambara aloha ny fiantsonanao teo fa tsy tadidiko. Sa moa mbola tsy nitenenao bako ireny fiantso na mamany andro kely dia izay ataovy hoe Dani aza siana elalela ny amintsika nareo koa efa niraisiko
olona akaiky ahy ihany, toy ny anabaviko zokiko vavy. Fa Ramose moa izany tsy manana ray-tapo sy ray aman-dreny sa ahoana? Ny tena marina any ivelany daholo zareo, fa hitako hoe tsy mahatamana any dia izaho zao vao miverina avy any dia hitako hoe hafa ihany izany gasikara izany. Any an-dafy indray ve ry Ramose tsy mahatamana? Hafa mihitsy izany fiainana ny an-dafy izany maro loatra ireo maniry lohany fa rehefa zohina fiainana rotoroto Raha mba zaho izao ny tonga any sambatra sy miadana ery. Tena mbo marina anie izany Ramose. Izao ny teneniko anao raha matorabako tsisy fiadanana afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy ihany. Dia lalina indray ty ianao ty Ramose Daniel ka efa tonga any an-dafy rangahy no miverina eto Madagasikara. Eny mety efa hitanao tokoa ny fiainana tany dia nampitahinao ny teto dia izay mahatonga anao tsy te hiverina antsony eo. Fa mbola sarotra be noho ny eto izany ny fiainana any. Tena izay tena sarotra, ary maro dia maro ireo adity tsy maintsy efa hainao amin'ny fanjakana. Sao dia ampiresahako eto aloha ianao Ramose ka tara andeha tohiziny asy tsy maninona fa ho jerijereko ety ihany ny tanàna Izay mihitsy no tena anisan'ny ilaivako anareo mianaka sady iny zaridaina dia mba karakara tsara ry Ramatorabako sady tena tiako anie izany mikarakara zaridaina izany ary reo no tena fialamboliko rehefa iny zatsy miasa iny. Asa matahotra ianao Ramose. Ao fa ho karakaraiko tsara mba hamelombelona ny fanantenanao tsy hoe diso fanantenana akory ianao fa fantatro tsara izany fankafizana natiora izany Zay aloha fa lasa dia tia misy vola midinareo mianaka sakafo. Misaotra betsaka Ramose. Efa betsaka manko izao mpisoloky fa tandremo tsara ny tanàna. Eny re Ramose asa matahotra ianao tena tsara fanaranga ilay Ramose Daniel. Fa ty izy mbola tsy manambady ty koa izao no toa mahagagako. Nefa dia olona bikaina ery ty iziko. Andriamanitro, mba omeo ny anjara sahaza azy Mese Daniel fa nahazo fanampiana vitana amin'ny ay mianaka izao aza ve dia tsy mba hitahinao azy ianao ne ame namana sahaza azy ara-dalana amin'ny eo amin'ny fiainany. Dia ara-baina Ramose ara-baina fa nahazo tokantrano sa tena mifanentana tsara aminao kosa aloha izy Misaotra betsaka rery bako dia ny tompony momba ny tokantranonareo mivady sa ahoana ry Rondro? Mankasitraka any amin'ny Firarintsoa Eny re dia rahan-jazalahy rahan-jazavavy reny tokantranonareo mivady ary ho irin'ny olona fa tsy anirinen'ny olona izany tsodrano meko anareo daholo izany. Raha ny zavatra vitan'ny Mese Daniel anay mianaka mantsy ry Rondro dia tena tsy voatanisa fa dia ny tompony hamaly fity tsy ho voavalinay mianaka na oviana mihitsy. Efa vita re izany ry bako Aiza hono nanao vola tantely nareo mivady reto izany mba ho eto any an-dafy kosa izy Ramose
Ieny izay mihitsy anie ny faniriana izy io e. Zahay indrindra mantsy. Ianao kosa veno efa leo makany an-dafy dia vadinao tsy ho entinao. Za morondro. Ieno tsy manaiky aho raha soetiny aniko. Aza manaiky mihitsy retsy a. Eny e, alaminy dia izao ny entana dia amboary ny programa. Izay mianaka eto vonona iandro tanàna trany e. Ary tandremara sao dia tsy ambenanao tsara ny tanàna. Amin'ny herinandro mantsy izay no anainga. Dia efa tsofina rano sahady. Jesosy no mba nidianareo na mandroso na miverina dia azo fifaliana be sy fiadanana e. Ny rehetrarehetra e, ny soa rehetrarehetra ho aminareo mivady kely. Misaotra betsaka re raha matorabako Ory bako ao aloha ianao mba indrama kely apiditra n'ilay mofo mamy anaty fiara ao e. Endre Ramsea. Mandana makaina e. Mandana makaina fa alamiko ny zavatra rehetra. Misaotra anao re Tsara tarehy kosa aloha ilay vadan'ny Ramse Daniel. Tena mifanentana azy tsara. Eny e, tompona orinasa matanjaka be eto Madagasikara ve moa tsy mba azy vady izay tena ireny sy sahaza azy. Izy raha teo sady mivavaka e. Tovavy izany tsy ho taitra amin'izao harem-beany izao. Na dia tsy harena aza fa ny toetra ny sy ny sisa rehetra e. Nahazo ianao ry tovavy nahazo amin'ny Mese Daniel. Mino aho fa mifanentana tsara nareo mivady ary ho tianao sy ho hajainao sy hankatoavinao tsara ny Mese Daniel fa tena lehilahy tsotra sady samy maritana tsara fanarany nahafantarako azy hatramin'izay hatramin'izao dia mivavaka ho an'ny tokantranonareo mivady mba tsy ho azo tsampiny e. Mba ho sosiny tsara hatrany no ifamezivezy ao an-tokantranonareo. Mivato aza no raha nahitana soa ho sora-menakako. Fitondranam-bavaka mba vitako dia entiko am-bavaka mandrakariva ny tokantranonareo mivady kely e. Sambatra ery ireny izao lasa any an-dafy any. Misy tokoa moa ny volako. Aleo izy anararoatra. Raha izay harem-beany Mese Daniel na ho any an-dafy isan-kerinandro raha ve ho lany. Mpiasa rehetrarehetra moa dia zaraina fanomezana foana isam-bolana. Ary izany mihitsy angamba mampitobaka ny herenan'i Mese Daniel io ka. Tia manao soa olona sady tsy mitotaly vola mihitsy indrindra hoe anasoavana madinika. Tsapako hoe mivoatra amin'ny fiainanay mianaka hatramin'izay mipetrahanay tato amin'ny tranon'i Mese Daniel. Ary ny zavatra tena mahagaga sy mahavariana dia ny andraisany aho toy ny zoko ny vavy. Tsy ao an-tsainy mihitsy izany anao aho hoe mpanampy hatrano izany. Tena miavaka e. Raha mba izaho izao manana an'ireo harena be an'ireo ho lasa adala nefa rako. Eny e, mahay ihany aloha ilay Andriamanitra e. Tena mahagaga ianao ry Jesosy. Efa fantatrao tsara fa tsy ho zakako ny anana an'izao harem-be izao dia nataonao ohatran'izao ny fiainako. Fa raha izaho izao manana an'izao mety nanadino anao sy ny raharahan'ny fisianao ary ireo vola be sy harem-be ireo no mety ireharehako. Hany ka na dia ny manao soa olona aza
Tsy mba ataoko. Mety izay mihitsy no nahatonga tsy manan-karena tahaka izao e. Izao ny fantatro ny Tompo fa sahaza. Eny e, tsy maninona izany fa rehefa mbola mialokaloka tatokantrano misy an'ny Mese Daniel dia mety e. Raha tena andalam-be ary izay mianaka, marina tsy efa maty takizay. Ny hanina hohanina tsy misy, trano elofana tsisy. Zaho aty mba mipetraka amin'ny trano tsara tarehy, iandry kely ihany koa voakarakara tsara, sady ho ampidirina mianatra amin'izay hono izy ozy Mese Daniel fa efa mba tokony ho ao anatin'izany. Dia izy daholo indray izao ny antoka an'ilany rehetra. Engane mba tsy hiova ianao Mese Daniel. Ny atahorako mantsy izao, raha sanatria ka mananjanaka ianao dia ho adininao ny fisianay mianaka. Eny e, izaho koa ty toa miredarediko. Izay nga moa fianakaviany sa vady aman-janany no dia heritreritra an'izany a? Rariny sihitsiny raha ataony ambony ny vady aman-jananyko. Reny ny ankohonana keliny, izay mianaka izay olona ntsiponina teny amin'ny arabe. Toa mivoana be koa izany redarediko izanyko. Le tsy misy mpiresaka koa ngamba mampidelira rery ahy eto. Ary aleo aloha andeha hanokona sakafo fa tsy ro viana tokoa moa ry zareo ireny no miverina. Aleo an'izany e. Aleo ataingana ny sakafo fa atoandro ny andro. Tania, ahoana izay Rondra? sao dia mba tokony tsy hipetraka ato amintsika intsony izy mianaka ka? Tsy azoko koa izany fangatahanao izany, fanga nisy olana sa ny zavatra nitranga izay tsy fantatro? Tsy efa mba ampy ve izay soa nataonao tamin'izy mianaka izay e? Dia hoaiza ary izy mianaka hoy ianao raha ho asorintsika ato? Fiainana izany dia avelo ao any. Io manam-pola lava io ihany mahatonga ny olona anankiray tsy tafita amin'ny fiainana. Efa zatra ampiana dia tsy te-eritreritra intsony mantsy. Rondra, tena tsy tiako izany fomba fisainanao izany a. Manao solona ve dia izany ny fomba fiteninao? Efa be loatra kosa nefa ny ampiana nataonao e. Marina izao rindra mba ho voaveriny intsony. Fangamo aminao fa nampiana olona mila tambiny izany e. Ianao nga adala? Mandra-pahantitra anao eto izany dia amelona azy foana ianao. Tsy hoe izany loatra rehefa any an-danitra ireny ny valim-potihako a. Tena hafa mihitsy ianao tika, ary mety ho marina ihany ny ahako raha izao ka. Rondra, fa ino izany ahiahinao izany e? Hoe tsy anabavinao izany bako fa renjanakao e. I andro moa dia faray lasitra aminao. Maninona tsara Rondra? Izany efa teneniko anao izany e. Tsara ve ianao izany? Salama tsara ianao? Izao olona mijaridina be izao koa arary aminao. Tsy izany mantsy fa ny fomba fisainanao mihitsy no anontaniako anao e. Ka izany ny marina e. Misy antony ao matoa ianao mbola tsy mandefa an'izy mianaka ato ihany. Rondra, aoka kosa ianao mba tsy apakatra ny tambavika e. Tena aza atao re izay matezitra ahy. Zokiko vavy raha ibako. Ary esorina ty sainao mihitsy izany, ary tsy aza mandoto sainany amin'izany mihitsy ianao e. Ekeko tokoa hoe tsy mpiraitam-po izay fa eny efa nazavaiko anao rehetra eny e. Hoe mianaka kely teny amin'ny arabe izy ireny no napiako dia niezahako mba ho tafita amin'ny fiainana e. Faroviana nefa vao ho tafita e. Ho hitanao kely fa ny harenanao no giazany ato dia izay ianao vao tonga saina. Tsy manao an'izany re izy Rondra. Fantaro tsara ireo ary izay nahatonga tsy nisalasala nampy azy ireo. Tsy matimaty kololo e. Ho hitanao tsara nge fa
Ny olombelona tsy mena mivadika e. Rehefa tonga izay fotoan'izay dia ampatsahiviko anao. Neny eo, za mba te hanana tomobila kely ohatran'ny fitahiana. Andry aiza ary no ahitany eny vola hivitanana ohatrin'io? Ka izy very manana dia za tsy manana lalovina nie. Ka miangatra be zany Danielako. Manino ny fitahiana vitanana dia za tsy mba vitana? Efa miteny ianao fa taontaon Daniel fa tsy dada zany. Ka na dada na taontaon dia miangatra fotsiny. Maninona izao raha samby vitanana daholo? Dia rehefa tsy vitanana iny zany dia alaiko tomobila kely io dia laloviko any an-tokotaniko. Izarero ny tsy lalao eo? Andry tsy mahazo atao zany e. Mionoana amin'izay anananao. Toka ianao manana le kely be atositosika iny. Iny kely be za tsy tia nipany ana ngedangeda kely io. Aleo atakalo izany. Sady ny azo be azo tengenana dia aleo mba zandray misoferina io dia izy nizay milalao an'ilay anakely be iny. Fa inona ho aza ty mampitongotonga ny Andry? Iny io tsy be laloviko ilay tomobila kely ny fitahiana iny. Lazainy fa be tony Ay ve zany e. Tena tomobila ohatr'iny koa ianao? Tiako be raha manana ohatran'iny koa za. Ao fa raha pitsy vitanako dia androany za laloviko fitahiana io fa raha pitsy rehefa azony dia tsy milalao an'io intsony miara-milalao nareo miralahy. Zay afaka milalao neny neny zao mitady tsy mety hilalaovako. Monsieur Daniel, sao dia mba tsy mety kosa izao ataonao izao e. Diso mampiantany Andry loatra ne ianao e. Ary tadio fa ny zaza mitombo sain'andro aman'alina. Aiza no ahitako kilalao lafo vidy be ohatr'izao any aoriana any raha tsy manana? Inona ary zany fanahinao zany? Za mihitsy ireny diso raha ny tokony ho izy anankiroa mihitsy no tokony vidiako e. Azafady Andry fa raha pitsy ianao mahazo anankiray ohatran'iny e. Misaotra tompoko. Dia misaotra betsaka re Monsieur Daniel. Tena tsy hitako intsony izay havaly anao e. Marina e. Fa ahoana Monsieur Daniel? Fa na izany ara moa ianao ty ve dia tena mbola tsy afaka ho an'bavanao foana ty Monsieur Daniel anao ty e. Tsy efa nitenanao moa za hoe Dany? Tsy milamina ny saiko e. Fanajako anao re zany na mbola sandriko firy taona ary ianao. Fa zavatra tiako tenenina anao Monsieur dia izao Iya, menanao mba fantatro rondro vadinao daholo ve izao ataonao amin'ny andro kely izao e. Nahoana moa tsy fantany ka? Mpivady ani izahay e? Dia tsy mihafahafa ve izy na tsy haiko e. Mba ohatry ny ahoana no fomba fisainany moa izany e. Zaho ry bako ny tokantrano fifanampiana, fifampitokisana ary fifanekena. Ary ny zavatra rehetra dia efa nekena mivady daholo. Ary matoa iny tapaka dia efa nisy ny fifanarahana. Eny e, tsy hoe miahiahy mivadinao any Monsieur Daniel e. Fa sao mba hisy fiantraikany amin'ny tokantranonareo any aoriana ihany re izao fanampiana be dia be ataonao aminay mianaka izao e. Andro kely raha teo
Tsy havahanao mihitsy fa dia ataonao ohatra ny zanakao. Aleo mba hisy fiatoana ihany fa izay ne mba efa milamina tsara e. Ny ankizy ry bako tsy mahalala an'izany. Ny fantany dia raha mahazavatra ny anankiray dia tsy maintsy mahazo koa izy. Eny e, fa na izany aza ny sitrapon'ny zaza ve no arahana foana. Tsy dia tsara loatra amin'ny fitaizana anie izany Monsieur Daniel le. Ary tsy hoe ahanana foana mandrakizay. Ianao ve moa ahanan-java-mahory fa le zanako mihitsy ny mampanahy any ariana any e. Ny zaza zatra toloram-potsiny sy omena fahafapo be tahaka izao anery Monsieur Daniel. Hisy fiantraikany any any ariana any e. Alay sary an-tsaina hoe tsy mitovy ny fari-piainantsika. Zaza mbola ato amin'ny tranonao no mipetraka, nefa dia hitako mihitsy hoe diso mampiantany andro foana ianao e. Sao dia mba hoaka izay ty fanampianao any andro ity re Monsieur. Tena marina anie izany. Fitsonjovako ny tokantranonao sy ny fitsonjovako ny zanako neny mahatonga hiteny ohatran'izany e. Izao no izy ry bako. Rehefa mbola manampy dia aza tohana anareo mihitsy ny soa ataoko aminareo mianaka. Zay tsy tia ny feo ohatran'izany intsony aho. Indray ary. Zay fa dia misaotra betsaka e. Nda handeha hanao raharaha kely aloha e. Ie, mian-dalana ianao e. Raha mba fantatrao mantsy ry Monsieur Daniel fa tsy te hanaratsy amin'ny vadinao eo masonao fa raha ny fijeriko azy izany tena misy felonana kely izany any anatiny. Tsy haiko fa nahazatsy eo amin'ny toerany kosa aza aloha e. Vola anao ve? Vola amin'ny vadinao dia lanilanianao fotsiny amin'izay tsy fianakavianao tsinotsinonao. Izay mihitsy ny mahatonga azy iny ratsiratsy fijery ahy rehefa tsy eo Monsieur Daniel. Rehefa mbo samy eo moa izy mivady, iny izy fa mifandray tsara amiko ery. Tsy mametsiny ianao ary rondro raha manana toe-tsaina ohatran'izany ianao. Azoko tsara ny mahazo anao, saingy hitako hoe vehivavy endry ihany ianao dia manaraka izay baiko ny vadinao. Na te hiteny sy te handrara raha dia manaiky fotsiny fa mankatovady e. Hitako daholo ihany anery ny fihetsika rehetra ireny. Izaho mihitsy mila mandinika e. Sao dia mba tokony hiala atao amin'ny Monsieur Daniel izay ary izay sy hiatrika. Tena efa betsaka anio aho izay sy ho vitan'izay e. Ary tsy voatanisa. Hiala ato nefa dia ho aiza. Nandritra izay fotoana amin'ny toerana teto izay tsy mba nananeritreritra ny mba hanangona fa dia zatra ny toloram-potsiny dia nionina teto ihany. Rehefa mbola tsy manao teny mandratra be loatra aloha izy dia aleo miafiafy eto ihany ka. Na ny saram-pianarany andry aza tsy ho voalohako velively. Sady izay indray any amin'ny fianarana avo lenta mihitsy no ampianarany azy, amin'izay hono tsy misaraka izy roalahy. Tena volamena aloha raha ny fonao ry Monsieur Daniel. Raha mbola tsy nanambady aloha dia mba babo anao ihany. Inona koa ary izany retiretiko izany.
Tsy ritra vadin'olona anie izany ataoko izany e. Eloka, fahotana. Amin'io olona mba niantra sy nanampy ateo amin'ny fiainana. Mamelana eloko tompo a. Tena mitady hivoana izany lohako izany. Tena tafahoatra loatra nangana taon'ny Dania. Tsy rarantsony mihitsy e. Lanilaniana amin'ny andro fotsiny ny vola ato an-trano. Azo kilalao ny fitahiana dia tsy maintsy hifidianana koa i andro. Ny saram-pianarana mangony fotsiny. Indraindray maloto ihany ny fomba fisainako. Hoe sao dia mba zanany ihany ary andro fa feny amiko fotsiny. Misy fotoana andro mantsy somary tafateny kely indraindray hoe dada rehefa miantso an'i Dania. Ina ary ny tena marina ao ambadika sy tatary ity? Tena fanaova-tsoa tokoa ve sa misy ambadika e? Ny vadiko aloha dia efa fantatro fa samaritana tsara fanahy. Fa ilay izy io araroton'ny olona lasa tsy tiako. Matetika mantsy ny fahatsoran'ny olona lava tahako izao no misy mpanararoatra foana. Dia toa ndry ramatoa bako izany. Aiza vera ny gako? Tsy zanako tsy nitsinona anao dia mitovy ny fitantananao azy. Mbola ho avy ny andro tsy maintsy hanaovako teny maherana izy io. Na dia tsy tiany Dania ary izany. Lazaiko aneny ela. Tsy ela ihany tianao iako. Lazaiko fotsiny. Ela ny tena voalohany ako. Za efa miteny miara-milalao dia ela mbola manao belobe ihany. Ka efa miara-milalao ary dia maninona sy mba ilany zavatra. Ka ela ty tena beko. Ela kosa nge manana e. Ka efa eny elana raha antsika milalao teo zao. Fa ny ela rehefa tsy ma dia ela tsy mahazo milalao any aho. Tsereke izany totra lahy e. Izany ve zao dia mety. Ka ela kosa ve efa mahazo be dia be any amin'ny dara-Daniela foana dia ny zavatra kely be ireo fotsiny. Sady za rehefa mandeha hevitra foana izany. Nefitsika izay lamona mitovy ihany. Aza mba kilalaoko fotsiny na izany ary. Misy ny ela koa kilalao be da be reo. Izay anankiray simba dia maninona zao? Mba nandray maka vaovao. Ela kosa lesy. Tsy mahazo manao an'izany ah. Fa ataon'ilay inona fotsiny aho ireo kilalao be da be reo e. Sa aloha alaina dia sombaina dia amin'izay mividindray dada Daniela. Olalany fotsiny ny volana sy mbako foana ny kilalaoko. Ishi, ala mifiry amin'ny volana dada Daniela nefa elahy e. Zavatra izay kilalao kely fotsiny. Hitan'la tsara fa hariko daholo ireo. Ela kosa lesy tena ratsy saina. Ikiza ny lazany lafa ratsy saina? Iny ela. Iza ny lazany lafa ratsy saina? Ela ara taditra mpilalao miaraka amiko. Alazako ny dada. Tintinina ny any. Mbola mitady? Mbola mitady feo ala? Tsy mitady tsony. Za zokolay dia mila jailay. Mazava? Eny tompoko. Fa naninona ny zanako? Atao mandeha be ny vavany. Lenjera tamin'ny tany teo izy. Poiky, mandaingivony any aho. Hitakamba fa izany marina fa mody andaingy fotsiny io. Lenjera be mihitsy izy teo a. Nezakazaka be dia tonga dia mitona be teo ny vavany. Andao tena any amin'ny dokotera aingana ny zanako. Marina, jerera tsy miala ny nifinao izao. Ontso tsy maninona izany ako. Mody mandeha raha kely fotsiny. Mangina eo ianao e. Hitanao fa ny anjery izy tsy maninona raha ny akarinao. Ka efa saika anarina azy mihitsy fa izy nitomany be teo dia nitsangana ho azy izy ko. Ndao,
Dao fita, andaontsika ho any amin'ny dokotera. Lasa moa Lisa makany amin'ny dokotera dia tsonjomba zao laha rehefa tonga any dia vao maika amin'ny tomabe. Mangina ianao fa aza tao an'izany izy tsy mpindiko ny vavanao Alazako aminay fa atovy. Dana mandahy izany ko ina rarahiko an'izany. Ny zanako ny maladrandray fotsiny. Zanakao ny tsy mahay miloloka. Dao fita ho any amin'ny dokotera tsika. Rehefa najanona daholo ny kilalao rehetra. Ana zany reto manomboka izao. Ndana makany amin'ny dokotera any. Sanatsovi